Mahay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Faly miarabantsika indray tonga soa eto amin'ilay podcast miarabanao ihany koa Marina. Dia faly tafiaraka aminao eto indray sambatra amin'izao maraina vaovao sy mahafinaritra izao dia faly ihany koa mandray ny mpanaraka rehetra ho amin'ity fotoana iarahan'ity indray androany. Androantsika dia resaka momba ny fifandraisana. Ny fifandraisana ny tiana horazana zany dia ilay fifandraisana atao hoe communication. Communication amin'ny teny gasy angamba zany azontsika lazaina ihany koa hoe fifampiresahana sy fifandraisana zany. Amin'ny zavaboary rehetra Marina dia ny olombelona irery no afaka miteny ny anarana ny fomba miteny rehefa mitenysika dia mianatra rehefa mbola kely rehefa mandroso ny fotoana dia miasarotra amintsika ny fifandraisana nefa. Zany hoe tsara no manisy fanamarinana kely amin'izay sambatra ny biby dia mahay mifandray ihany koa, mahay maneho ny zavatra tiany atao koa izy fa zany hoe tsy mampiasa izy langage na voambolana. Zay ngamba ny tena mahasamihafa antsika amin'ny biby satria ho an'ireo izay manana alika ohatra rehefa te hivoaka izy na rehefa nona izy na saka dia hainy ny maneho amin'ny tompony hoe nona na te hivoaka fa ny tena mahasamihafa antsika olombelona zany dia tsika manana an'izay hoe langage na hoe tsy voazavako moa izy amin'ny teny gasy mialatsiny fa hoe manana fomba manana voambolana zany ahafahana ampiasaina maneho ahafahana manao an'izay fifandraisana zay zany satria ny fifandraisana moa dia mitaky partie anankiroa satria ao ny fanehoana dia ao nilay mandray zany hoe mi-exprimer zany ray dia mandray ny anankiray na mihaino. Misy fifandraisana. Zay ny fifandraisana zay mampatonga hoe fifandraisana fa tsy hoe olona rery ianao dia mifandray afaka mifandray amin'ny tenanao koa ianao mazava ho azy fa misy partie anankiroa foana zany. Araka ny teneniko teo moa dia hoe sarotra ny fifandraisana ary angamba hitantsika zany matetika iny amin'ny fiainantsika andavanandro eny misy ny ady kely tsy indraindray tsy fitovikevitra sy ny sisa dia miteraka olana goavana izany matetika miafara mihitsy ohatra ny sasany amin'ny fifamononana ohatra zany hoe mahatsiaro tampoka eto ilay resaka noresahan'ny Thomas Dansbourg miresaka indrindra ny hoe maninona no misy ny fianarana ady maninona tsy misy ny fianarana fiadanana ny fianarana filaminana zany hoe misy ny école de guerre pourquoi il n'y a pas d'école de paix. Marina mihitsy zany ka marina tokoa zany ary zavatra tena manaitra tokoa no maheno an'izany satria tena hita amin'ny lafiny zavatra maro samihafa amin'ny sehatra maro samihafa fa ilay fifandraisana mihitsy matetika no créer an'ilay olana miteraka an'ilay olana zay mihitsy nefany itsika zany ohatrany hoe raha ny fieritreretako azy ohatrany hoe manana an'izay langage tsika fitaovana ahafahantsika fanazava kokoa nefa to lasa mampiteraka olana amintsika indray le izy au lieu de hoe vao maika raha manampy atsika ifandray kokoa noho ny biby izay tsy manana an'izay ohatra. Dia zany hoe mila fianarana mihitsy zany ilay fifampiresahana ilay fifandraisana amin'ny alalan'ny teny angamba zany no mety malaza azy fifandraisana amin'ny alalan'ny teny marina mihitsy zany satria any am-pianarantsika dia mianatra ny kajy mianatra ny siansa mianatra ihany koa ny tantara sy ny sisa fa tsy misy fampianarana mihitsy ny fifandraisana araky ny teny amin'ny alalan'ny teny zany hoe mety misy fetrany ihany zay zavatra resahantsika zay hoe amin'ny alalan'ny teny satria rehefa mifampiresaka ny olona dia raha mandinika kely tsika dia mahita hoe tsy le teny avoaka amin'ny vavantsika ihany no mifampiresaka fa na ny masontsika raha ohatra dia mifampiresaka ny paozin'ny vatantsika dia mifampiresaka ihany koa ary zava-dehibe mihitsy reny zavatra rehetrarehetra reny satria raha ohatra raha maka ohatra zao hoe miresaka ny olona anankiroa dia manazavazavatra ilay anankiray nefa ny ray ohatra ny akafa ny masony dia na mamaly ary izy hoe nefa ny akafa ny masony dia
tsy minomino le ray hoe tena azony marina le zavatra tiako tenena to donc tsy niteny ihany zany ny fampiresantsika no fitaovana entintsika amin'ny fampiresaka fa betsaka ny zavatra koa amin'ny alalan'ny vatana. Misy zavatra maro anisany hoe atao hoe facteur zany mi-influencer an'izay fifandraisana izay. Eo aloha voalohany indrindra ny maha izy azy anao satria ohatra hoe resaka ohatra hoe misy ny olona somary sarokenatra, misy ny olona tsy de tsy menamenatra loatra, ny fahasamihafana koa ny lehilahy sy ny vehivavy tsy mitombo amin'ny fomba fifampiresahana. Eo ihany koa ny izay efa niresantsika tany aloha ny atao hoe ny fiarahamonina ny ainatsika. Raha ohatra sika ao anaty fianakaviana ohatra hoe tsy de miteny loatra dia ohatr'izay koa zany sika. Raha anaty fianakaviana somary be resaka tsika dia tahak'izay ihany koa sika. Zany hoe be dia be zany ny zavatra mi-influer an'izay fomba fifandraisanao zany amin'ny hafa izay. Marina mihitsy zany ka marina mihitsy zany hoe ny fahatsapana sy ny fanekena zany ny fahasamihafan'ny tsirairay dia efa anisany zavatra ray goavana etape ray tsara efa vita raha te hanana fifandraisana tsara amin'olona ianao satria ianao zany efa tonga dia mahafantatra ohatra hoe za somary havanana amin'ny fifandraisana amin'olona fa le olona resahako io manahoana izy dia ny fahatsapanao an'izay fotsiny zany dia efa manampy mba hanananao fifandraisana tsara ny fitohizan'le fampiresahana amin'le olona. Marina mihitsy zay fifahasamihafana zay satria resantsika foana hoe samihafa daholo ny olombelona rehetra ary mendrika zany izay fanajana izay amin'izay mahasamihafa azy izay zany ny olombelona tsirairay avy. Matetika mantsika za mahita hoe indrindra isika malagasy rehefa miady hevitra ohatra dia ny olona no toa miady fa tsy le hevitra. Zany hoe raha mahita isika amin'ny fiainana andavanandro any amin'ny hainao manjery dia matetika le olona mihitsy no miady. Zany hoe le hevitra tsy de misy mihaino firy loatra fa dia tonga dia any amin'le hoe tsy tiako ty olona ty dia manao ohatran'ny hoe tena ataka mihitsy zany ahako ho an'ilay olona zany amin'ny alalan'ny teniko. Tsy misy zany le fifandraisana fa dia fifampiatsiana ny tena misy ny tena marina mihitsy zany ary lasa zay le niteneniko hoe lasa ohatrany hoe zavatra ohatrany hoe lasa fitaovam-piadiana le teny ananatsika izay tokony ho fitaovana fandaminana sy fandriam-pahalemana kokoa nefa fa marina mihitsy zavatra teneninao zay hoe ny zavatra misy matetika tsy feno ilay fepetran'le fifandraisana sy fifampiresahana satria ao anatin'io dia efa somary ny teny an'izay atao hoe misy ny anankiray zany tokony hoe maneho zavatra izy mi-exprimer izy zavatra dia misy ny anankiray zany tokony hoe miaino dia mandray le mandray tiako tenenina tsy voatery hoe manaiky sy momba an'izay hevitra izay fa mandray izy zany hoe izay zany no tiany ho lazaina. Matetika nefa ny zavatra misy dia araka ny teneninao hoe tsy misy fifampiainoana tsy misy fifandraisana fa mbola tsy tapitra akory ny tenin'le anankiray dia efa te haneho ny heviny indray koa ny anankiray dia te haneho ny heviny ihany nefa ny anankiray dia lasa anaty fiadim-barotra be eo zany samy te haneho ny heviny avokoa dia tsy tody zany ny tanjon'le le tena hoe fifampiresahana amin'izay fotoan'izay. Fifandraisana hoe miray tokony hoe irahina zany tsika tokony hoe hitambatra dia lasa misarabazana indray. Zay mihitsy satria ao anatin'le hoe fifandraisana sy fifampiresahana tokony hoe rehefa avy ohatra hoe avy naneho hevitra naneho zavatra zany le anankiray dia raha ny tena hoe tanjona tsara tratrarina dia hoe azon'le anankiray zany ny zavatra tiany atongavana na tiany ho tenenina. Zay ny tena tokony ho izy zany. Dia rehefa vita indray zay dia anjaran'le ray indray no maneho ny heviny dia mahita le ray hoe ary azoko raha zay fomba fijerinao zay tokoa. Fa reo nefa matetika no tsy misy zay ina moa zay disposition zay zany eo amin'le anankiroa dia miteraka olana be amin'ny fifandraisana. Io dia amin'ny sehatra samihafa hoe atao na ray aman-dreny sy zanaka io na mpiray tam-po io na mpivady na mpinamana na mpiara-miasa na hoe mpitondra firenena samihafa dia tena samy
miatrika an'izay fahasarotan'ny fifandraisana sy fifampiresahan'izay daholo ka ho tsika rehetra zany a de samy manana andraikitra sady samy manana intérêt mba hianarana amin'izany hoe mifandray zany mba hianaratsika an'izany kokoa. miverina kely amin'le resaka fifandraisana tena matsiaro ilay episode zay nataontsika momba ny teny tsika matetika miteny tsy ampy hiverana ohatra na ohatra zany iny nefa matetika mety hoe misy fiantraikany any amin'ilay olona anankiray mandray araka ny teninao teo izy nefa mety ohatra hoe raha olona sarokenatra na olona matahotra mety tsy vitany maneho ny heviny eo ny eo dia mitazona iny ina moa zany iny aretina iny alahelo iny izy any amin'atiny fony dia na izy zany mitroatra rehefa avy eo dia mety zavatra tena explosion be le izy na raisiny ao am-pony eo le izy dia mandratra anazy tsikelikely dia mamotika azy koa zany zay zavatra zay dia zay efa samy hafany zay mihitsy zany tiako averina foana le hoe samy hafa ny olona zany amin'ny fomba fifandraisana misy ny olona miteny foana misy ny sasany mihaino izy misy ny sasany tsy maneho ny heviny mihitsy dia zay zavatra zay zany mila fantaritsika mihitsy zay hoe mila manana an'izay fanajana zay fifasamihafan'izay ny aloha voalohany indrindra. Marina zany teninao zany sambatra ny azoko anampiana kely angamba dia hoe tsara zany mametra-panontaniantsika momba ny tenatsika hoe za anisan'le olona miteny foana ve sa anisan'le olona tsy miteny mihitsy satria tsy misy hoe tsara sy ratsy izy ireo fa samy manana ny maharatsy azy izy ireo fa samy manana ny mahatsara azy koa nefa satria ao anatin'ilay fifandraisana ny resantsika teo raha ohatra kosa hoe tsy maneho ny heviny mihitsy le anankiray ohatra amin'izay nandratra anazy sarotra be ho an'ilay anankiray kosa ny amaky an'izany ao anatin'ny sainy fa tokony koa zany tsika sady mianatra maneho ny zavatra zay mety mampalahelo mety mahasorena mety mitondra fanafitonana ho atsika mila mianatra zany tsika maneho an'izay ampiheverana mazava ho azy fa mila mianatra ihany koa le nyresahana tao hoe mandray koa zay tenenin'ny olona zay le misy aspect anankiroa zany le izy hoe mi-exprimer ndray dia mi-accueillir ny anankiray recevoir mihaino mandray manomena anankiray dia mandray anankiray manomena maneho tsara kely no manamarika an'izay satria ny fifandraisana misy asany maromaro ny fifandraisana zany dia afaka ohatra hoe mi-informer zany hoe manome fotsiny information ohatra hoe an'olona ray na groupe na amina vondrona olona ohatra hoe manome information ny météo androany amin'ny télé ho tsara ny andro rapitso zay zao zavatra anankiray anisan'ny fifandraisana ny anankiray koa hoe misinformer hoe te-haka information ndray ohatra zao hoe manahoana moa sambatra ny asanao ao zao fa mba misy zavatra mahaliana zay koa zao ohatra isan'ny fonction an'ny fifandraisana anankiray ny fahafantarana na hoe ny fifankafantarana ohatra hoe entrana olona roa na mpiara-miasa na ohatrany dia zay koa antony anankiray misy hoe fanazavana na fifanazavana zay koa antony anankiray ny tiako tenenina amin'ireo zany dia hoe misy tanjona samihafa rehefa mifandray fa tsy hoe miadevitra foana mety ohatra hoe mpampianatra zao mifandray amin'izany amin'ny mpianany azafady manome information izy ho an'ny mpianatra rehetrarehetra entre mpianatra indray nefa mety hoe fifankafantarana le izy zany hoe ny information ny communication zany dia misy hoe centré amin'le message tiana ho apita na centré amin'le olona mampita message na centré amin'le olona apitana message dia manoloana an'ireo zavatra ireo zany mila samihafa zany ny ohatrany hoe stratégie tokony ho ataonao zay zany no tiako faritana kely satria raha ohatra zao hoe tonga andro dia miteny tena faly be fa nahazo tomobile vaovao nahazo fiara vaovao zay zao
mety hoe manome information a mety tsy de ilainao loatra nefa zay information zay a tsy maka information momba anao koa nefa zay fotrany hoe fanehoko a ny zavatra ty anatiko fotsiny de zay zavatra zay zany a fonction anankiray any fifandraisana ihany koa de le olona manoloana anazy zany a rehefa maheno an'izay a de mila mahita izy hoe ay ny tena tiany marina tongavana tamin'izay a de mba te izarany fifaliana izy zany satria zay ny matetika misy le hoe kinona kiny idirako hitanao zay de lasa en conflit zany a tsy tody zany le communication satria le ray te anao zavatra mba momba anazy izy izara nefa le ray tsy mahita mihitsy hoe kinona ny idirany amin'izany de zay zavatra zay zany a anisany tena hoe finesse le subtilité an'ny fifandraisana de tsara zany a itsika mahafantatra an'ireo fahasamihafana ny tanjona sy ny asan'ny communication reo a mba hahafahantsika manana le posture andraisana an'le information zay omen'olona ary anisany tena mahatsara ny fifandraisana mihitsy zany matetika maro nisika no mailaka loatra mamaly mailaka manao commentaire mailaka ny anao réaction sy ny sisa sy ny sisa zany tsika zany tsy de mihevitra loatra aloha hoe inona moa ny tiany atongavana inona ny tiany horesahana fa tonga de mailaka be manao commentaire mandeha daholo ny partage ny réaction sy ny sisa sy ny sisa marina daholo zany rehetra zany satria veriko indray zany na de mipetraka foana zay le hoe fahasamihafany fomba fijery ihany koa satria ho an'le olona anankiray zay ny teny ohatra zay ny fomba fijeriny anazy anao ohatra kila zao ny sisy ny isa enina raha jerena avy aty ambaniny a de enina izy raha jerena ambony de 9 sivy zany hoe tsy amitsisy diso na ny ray na ny ray fa le fomba fijery no samy hafa de zay zavatra zany mila verina za zany mamerina an'izay foana hoe ny fomba fifandraisana ara-pitenenana indrindra de misy an'izay fahasamihafana ny fomba fijery zay ihany koa zany mila fantaritsika eo ny fahasamihafana ho amin'le olona fa misy ihany koa fifahasamihafana amin'ny fomba fijery mety hoe hevitra hafa ny tiany atongavana fa ianao mieritreritra an'le zavatra hafa tsy hoe marina ianao rehefa manao réaction an'iny zavatra iny tsy hoe diso izy raha nanoratra iny zavatra iny fa izay aloha ny fomba fijeriny zay resaka fahasamihafan'ny fomba fijery sy ny olona zay de apiko koa ngamba hoe fahasamihafany le contexte na le manodidina le olona tsirairay avy amin'ny fotoana io raha misy olona zao hoe tena anaty fitaom-pifaliana be izy de tena hoe miresaka amin'ny namany tena tsara ki le fiainana matsiro nefa io namany io ny contexte ny zavatra iainany de tena hoe mangidy ny fiainana fahoriana ohatra tena hoe anaty zavatsarotra de raha miteny izy hoe tena tsy tsara mihitsy ny fiainana fa tena mafy tena mangidy de eo zany tokony mahita sy mieritreritra hoe matoty olona ty miteny an'izany misy zavatra zany ao ambadika eo zay mihitsy izay contexte iainany zay tsy voatery ho fantatro ary tsy voatery ho teneniny anahy mihitsy fa za zany tokony mahita hoe matoa izy ny teny an'izay tsy hoe andeha hidivanevitra amiko fotsiny na de za raha ao anatin'le iainako tena hoe matsiro le fiainana fa tsy hoe hiady amiko fotsiny fa tena hoe zay ny fomba fijeriny zay ny mety zavatra iainany amin'izao fotoana zao de mila koa zany manaja an'izay de raha ny fahendrena angamba amin'izay ozy de tsy misy edikevitra zany zavatra zany fa mety raha tena efa zatra amin'le mifandray ianao de enao indray ny mahita hoe fa ahoana inona ny azo anampianandry satria ny dikan'izay hoe maneho zavatra mampalahelo momba anazy izy zany de raha le ndresana tao hoe raha hitanao hoe zay indray ny anazy ny tiany atongavana mandray an'izay indray ianao de miova zany ny posturanao ka tena hoe fiarahana miasa zany le izy le hoe fiarahana mianatra ihany koa izy ny ilay podcast hoe miaraka mianatra tsika miaraka mianatra miaraka de anisan'izay mihitsy zay zao loha hevitra ny momba ny fifandraisana zao zay tena hita hoe fanampy tena goavana mihitsy amin'ny maha-olombelona inona zany no azo atao efa nanipinipy hevitra kely ihany tsika amin'ny fomba firesana inona natao mba hahafahana zany manatsara izay fifandraisana izay
ny tena hoe notice d'emploi angamba aloha tsy misy a ny zavatra azoko aroso a hitako hoe mety amin'ny rehefa m'appliquer an'izay a zany amin'ny fiainana ary zavatra tena nianarako mihitsy koa zay zavatra efa tsy fantatro mihitsy taloha dia ny mametram-panontaniana hoe inona aloha ny tanjona le zavatra hifampiresahako amin'le olona, inona ny tanjony misy information tiako omena ve a ohatra hoe te hanome te hitenin'ny zanako ave raha ohatra hoe te hitenin'ny zanako fa nisy zavatra tsy mety hitako tsy mety ohatra nataony dia mila fantatro zany aloha hoe inona le tanjona dia à partir an'izay no mahita hoe fotoana inona no tokony hitenenako anazy zany hoe mametra-panontaniana amin'le hoe le bon moment zany aiza ny fotoana tsara ahafahako manana an'izay zay moment ana fifandraisana izay hoe hotody any amin'ny tsara le izy fotoana inona ao anatin'izay fotoana inona izay mety hoe raha efa hariva ny andro efa reraky ny asa sy reraky ny mianatra izy mety tsy amin'izay intsony ny fotoana tokony atao satria efa reraka ny vatana sy ny saina efa mba te hakena tsy te hiresaka zavatra sarotra ntsony sy zavatra manetsinetsi-po dia mitady zany hoe aiza le fotoana faharoa manarakarak'izay le toerana aiza ny toerana mety tsara indrindra ahafahako miresaka an'izay tsy eny amasin'olo loatra hoe eny an-dalambe na hoe voavoaka ny fianarana izy dia andrasaka eo dia teneniko eo amasin'olona rehetrarehetra mila jereko mihitsy zany hoe aiza ny fotoana metimety kokoa satria mila ao anatin'ny saiko foana le nyresahanao tao sambatra hoe ny fahasamihafana ny fahasamihafana ny fanehoan'olona zavatra ny fahasamihafana ny fandraisan'olona zavatra sy ny fijerin'olona zavatra mety hoe akarary azy raha ho teneniko be ny amasin'olona rehetra iny izy na ao an-trano ary ohatra fa eo amasin'olona mety hoe akarary anazy zay dia za zany mahita hoe aloha zay sy izy reriny eo na ohatra any dia mitady zay le bon moment nyresahako teo le bon endroit ny toerana dia le contexte le manodidina nyresahantsika teo ao anatiny tena atezerana miboiboika ave no andeha hiresaka an'le izy aminazy raha zay mantsy ny zavatra misy dia fantatro hoe ny fora amin'ny mafana ozytsika gasy misy mety tafiteny zavatra tsy tokony ho fiteny mety vao maika izy aratra dia tsy teny na mety samy hiakatra eo ohatra izay mianaka dia vao maika hampisy olana satria heritreritra hoe ary tena be famaliana mihitsy ianao sy ny sisa mila zany lanjalanjaina ireo zavatra ireo dia mila le niteneniko teo zavatra telo zany zay fa nefany le niteneniko teo hoe mila za mahay maneho ny zavatra koa ato anatiko hoe zao na hainao hoe misy an'izao na hoe nanao an'izao ianao tena nandratra ny fomba fiteny ohatr'izany fa inona moa ny antony nampatonga anao ny teny an'izay za zany mila maneho tsara mihitsy ny fitraikany zava-misy ato anatiko dia fandiminy mila amin'izay koa rehefa mameno fitenenana azy mila miaino izay zavatra teneniny sy fanazavana hoetiny reo dimy reo nga masambatra no azoko aroso izay hitako hoe tena misy vokany tsara raha tamin'ny expérience-ako manokana ny malagasy koa miteny rehefa nyresantsika ihany koa tao anatin'ny épisode miresaka ny teny le hoe avadiko mipito aloha ny lelako zany hoe za zany mahita hoe mila araky le teninao teo mila maka fotoana mihitsy ianao aloha mahafantatra hoe fotoana ilaina ve io hoe fanadisana langage koa hoe ilaina ve le izy aloha no miteny an'le izy ve ilainao tokoa ve no miteny anazy ina koa moa anakiretsy didiko sy ny mola izy fa le hoe zay filtre zay zany aloha mila apetraka aloha zany voalohany indrindra le fotoana araka ny teninao teo ny toerana ihany koa matetika ihany koa tsika dia le niteneniko teo maika be anao réaction maika be aneo nevitsika koa sika matetika tsy mieritreritra hoe inona moa ny tianao ambara zay zany tiako atena hoe aloha maka fotoana kely mieritreritra kely alohan'ny anaovana réaction na alohan'ny anaovana commentaire na ohatr'izany na alohan'ny amalinao olona anankiray dia mila maka fotoana koa ianao zany eritreretinao hoe ilaina ve aloha izy tsy haiko ohatrohatr'izay zany tiako tenena dia matetika ihany koa tsika matetika mitsara moa zany efa niteneniko teo hoe
aingana be amin'ny fitsarana mitsara ny hevitra ny sasany tsika mieritreritra fa ny atsika no marina sy ny sisa dia tsy manana n'izay fomba fanehoana hevitra izay koa zany tsika hoe mety manana marina ihany koa ny anankiray any mila fanitretena ihany koa zany ny fifandraisana marina tokoa zany nisy boky nyvakiko izay malazalaza moa le mpanoratra fa tsy tadidiko eto izay miteny izy hoe raha tianao izy aomby ny fifandraisana dia aza mitady ny anana ny marina zay zany noteny aza mitady ozy ny hanana ny marina hoe ny anay ny marina ianao ny diso satria ozy izy ilay relation no tokony ho tanjona fa tsy le hoe fananana iza sa iza ny marina dia tena nanaitrana mihitsy zay zavatra hoe tena marina tokoa satria raha ady amin'ny hoe ianao ny marina sy ianao ny diso tsy anatsara n'le relation mihitsy fa marina tokoa zany efa manakaiky sady ny farany ny lohahevitra momba ny fifandraisana ny amaranako azy zany dia averiko indray zany le nady teo moa zany tiako averina foana zay le hoe fahasamihafana zay mila manaja ny fahasamihafana tsika ary mendrika fanajana hatrany ny olona rehetra nizaniza miresaka aminao za moa dia efa betsaka ny voalazako teo fa ny amaranako ny fandaharana an'io dia ny hoe samia isika hiezaka hatrany amin'ny travail sur soi zany ahafahana manatsara ny fifandraisantsika amin'ny hafa dia miaraka mianatra hatrany dia miaraka hatrany mirary tontolo andro mahafinaritra ho an'ny tsirairay dia mandra-piresaka indray sambatra mandra-pianatompoko